eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa sane dia nankalaza ny jobily fa 10 taona ny omaly alahady ny paroasy Notre Dame de Rosaire atao madinika sorona masina lehibe no notanterana tamin'izany fotoam-pankalazana izany. Tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe izay nanasanabino efa ho 5 arivo teo eo no nentin'ny paroasy Notre Dame de Rosaire etsy atao madinika nankalaza ny jobily fa 15 taonany. Nisongadina tokoa zao fotoan-dehibe izao araka ny nambarany tompon'andraikitra ao anivon'ny fiangonana. Sandrano zany zao atoandro zao dia sorona masina fianamben'ny kristiana rehetra amin'izao fankalazana anivony zao izay hoe anasana ny zanakam-pilezana sy ireo rehetra nitasota ato amin'ity fiangonana ity izay tarihan'ny père curé moa mazava ho azy mitarika izao sorona masina lehibe izao. Maro zany niezaka nataon'ny kristiana teto amin'ity paroasy ity nandritra ny fotoana nankafana izao fa 15 taona zao ary zao fankalazana anivony zao. Ankoatran'izay moa zany dia mbola mitohy hatrany niezaka hatramin'ny oktobra 12 sy 10 izay famaranana ity jobily ity. Dia arak'izany dia nietsika maro no avozina sy nazarena amin'ity fankalazana fa 15 taona ity. Anisan'ireny ny hotely eo ihany koa ny fametrahana ny sarivongana izay mpiaro voalohany ny paroasy, eo ihany koa ny fanatsarana fanamafisam-peo sy ny trano rehetra birao sakristia teto amin'ity paroasy ity. Natao indroa taona maraina sy hariva ny sorona masina mba ahafahandreo mpindo miterany anaran'Andriamanitra noho izao fankalazana lehibe izao. No marian'ny tompon'andraikitra ny fiangonana fa 2 taona nanomboka tamin'ny taona 1914 ny fankalazana ny jobily fa 15 taonany paroasy Notre Dame du Rosaire ary misy niezaka lehibe ho tratrarina ao anatin'izany. Tapitra ny vaovao zao alina izao ry mpijery ajaina fimelohan'ny isarana dia apetsivana isika any an-tokantrano fa rapitso alina amin'ny sivora sy fefany no famerenana amin'ilay fandaharana fiainana izany izay fandaharana fokarin'ny fahitalavitra matv. Akasitrana isika teny an-tokantrano tany naritra anjery hatramin'ny farany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mamy fotoananao ary izahay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.